miarapatsika ry ava-malala amin'ity androany ity a efa amaraparana ny amin'izao fiarahana amin'ny andiam-pandaharana fampaherezana izao isika androany sy rapitso zany no rahantsika eto indray a de mety amin'ny fotoana manaraka andray fa dia omena andreo a mpanompon'Andriamanitra ireo izay anolotra izany isan-kariva indray a ny fotoana ny amin'izany ka andesika iroso fa tsy ho lava resaka ny amin'ity androany ity dia ametraka ny zavadrehetra eo am-pelantanan'i Kristy indray a isika ivavaka isika. Tompany Amanitra eo misaotranao mankasitraka satria nataonao malala tokoa izahay ka dia nanehoanao ny hatsaranao tafahoana eto indray amin'ity hariva ity. Engany Tompo mba ny fitahim-pahasoavana trandry no mangotraka ao aminay ho tahinao fomba manokana izao fotoana izao ary ny famelan-keloka dia ho atolotrao tsy ho an'ny tenako ihany fa ho an'izay rehetra mandresy mijery izao fandaharana izao ihany koa. Io koa ny fitaovana tahaka ny tahinao azy hatramin'izay izay ampiasaina ato ireo mpiara-miasa ireo teknisiana dia aoka mba ho fianonao ny fahasoavanao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy no nanonana izany vavaka izany. Amen. Endriavana tonga amin'ny andro fahaenina isika ny amin'ity androany ity izay ijerentsika hatrany amin'ireo toe-javatra misy eo amin'ny fiainana izay mety hatonga atsika hitebiteby ho sahira-tsaina, mety hatonga atsika anana fanahina fisalasalana ny amin'ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fitantanany eo amin'ny fiainantsika. Amin'ity androany itsika dia hijery ny amin'ny toe-javatra izay ampiasain'i Kristy sy resahan'i Kristy zavatra nisy tamin'ny fiainany fony tetỳ tany nanao ny iraka mba haneho an'Andriamanitra raha tetỳ tany. Andresaka tsika omaly ny amin'ny fahasitranana izay mifandray fanasitranana amin'ny fanady ny amin'ny famelan-kelo Kristy zany izay mitarika fahasitranana eo amin'ny ara-nofo mamerina amin'loha indray ny fanavony zavadrehetra ao anatin'ny vatanao ary manala zavatra tsy nataon'Andriamanitra dia ny aretina izany dia hijerytsika amin'ity androany ity ny amin'ny toe-javatra misy toe-javatra izay atrehantsika manoloana ny aretina indrindra satria misy lalana hafa, misy fomba hafa ihany koa izay tanterahan'i Kristy ampiasaina mba hahatonga fahasitranana eo amintsika. Tsy inona izany fa fampiasana ny manodidina ny zavaboary manodidina izay hahatonga fahasitranana ao antsika ihany koa. Kristy mihitsy no nanome ohatra ny amin'izany. Ary izay no jerentsika eo amin'ny Jaona 7 isika dia mahita toe-javatra anankiray izay maneho fa na dia hain'i Kristy ara no manala ny aretina, manala ny klema, manala ireo fahasaponana eo amin'ny ara-batana sy ny toe-javatra misy atsika amin'ny alalan'ny teny fotsiny. Tahaka ny hoe izy nandidy dia nitoetra izany sy ny teny izy dia nisy izany dia tian'Andriamanitra koa tsika mba hampiasa ny zavatra manodidina atsika. Tsy inona izany fa ny fanafody izany na ny fanafana riavana. Jaona 7 dia misy ny tantara izay nampahiratan'i Jesosy andralehilahy teraka jamba. Hatrany am-boka zany dia efa nisy fahasaponana ity lehilahy ity. Efa nisy aretina nikika azy, efa nisy aretina izay nahazo azy. Ary voateraka izy dia efa tsy nahita fa tsy maizina.
tsy mba nanana fifaliana tahaka atsika izao mahita mazava mahita ny zavatra rehetra ary anisany zavatra atao hoe mafy izany tsy mba nahita zay mazava akory fa avy hatrany dia maizina mandrakariva no hita ary anisany zavatra tsy dia zavatra sarotra io satria raha mpisafidianina ny olona izy any tianao mijamba sa marenina sa mona dia tsy hisy fidy mihitsy ny ho jamba raha tsy maintsy hisafidiny amin'ireo zavatra telo eo zany fa aleon'ny olona raha tena tsy maintsy sisy dia mona na marenina fa hafa zany maso ary mila tandremana izany maso izany fa ity lehilahy ity zany dia izao nifanena tamin'i Jesosy izy zao ny andininy voalohany ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba atry ny fony voateraka ary mpianatra nanontany azy hoe raby eo iza moa no nanota io lehilahy io vasa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy ary zay foana matetika no zavatra misy eo zay ny toetsaina zay niseho zany tamin'izany fotoana izany raha misy olona tatra ny fahasampona natrany ekibo dia ahoana ny ray aman-dreniny io no nanota raha ohatra mpanompo sampy moa izy dia nanota fady izany io ray aman-dreniny nanota na le zaza reny nanota natonga anazy hatrany am-boka dia jamba tsy nahiratra misy fahavoazana ny masony ary azo itsika ny tantara dia tahaka izay na hatramin'ny mitondra fivavahana tamin'izany andro zany ary dia ahoana navalin'i Kristy Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanotana ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy tsara fipetraka izany valim-panontaniana izany tsy lehilahy no nanota ary tsy ny ray aman-dreniny marina fa araka ny tenin'ny mpanao salamo dia tamin'ny ota no torotoroana izy ary tamin'ny ota no niterahana azy ray aman-dreny koa atao mitondra voka dia mpanota ihany koa ka iza raha zany tsy nanota izany tsy manota eto amin'ity fiainana ity ohatra ty teny izay Jesosy Kristy tsisy ray marina fa samy nanota avokoa izy rehetra izay ny tenin'Andriamanitra izay ka tsisy afaka hiteny mihitsy zany hoe nanino ny anina ny narary da zasy nanota izy na nanota ny ray aman-dreniny ary zay no toesaina zay tokony ho ahitsy eo amin'ny fiainantsika amin'izao hoe marary ranona satria misy fahotana be na nanota be izy marina fa noho ny fahotana no mahatonga ny aretina fa iza ny tsy marary ary iza mbola tsy narary teto amin'ity tany ty dia noresahan' Jesosy le izany satria natao nisy zany io zavatra io raha zay ny azo resahana azy mba hanehoana ny asan'Andriamanitra ary dia hitantsika etony hoe asan'Andriamanitra hoy Jesosy hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona raha amin'izao tontolo izao raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana izao tontolo izao natao nisy zany ilay fahajamana tany am-boaka mba ahafahan'Andriamanitra maneho fa misy asa zay tanterahany zanany dia Jesosy Kristy amin'ny fahazavana ampahiratra ilay ao anatin'ny aizina hatramin'ny voateraka hatrao akibo dia efa maizina teraka mbola maizina ny aina teto tany mbola maizina dia tonga Jesosy amin'ny fahazavana ho azy ampahiratra amin'ny masiny mba hahitan'ny fahazavana tahaka ny ahitantsika ny fahazavana izay le Jesosy Kristy fahazavana ry havana rehefa nilaza zay Kristy dia nandrora tamin'ny tany izy ka nanao feta tamin'ny rora nandrora Kristy dia nanao feta zany hoe navangaro tamin'ny vovoka izany ilay rora dia nisy feta zany dia inona nataony dia naosony ny mason'ilay jamba ilay feta naosony teo asa na nosokafany dia nataony tao anatiny mihitsy na ahoana fa atsika moa zany tsy nanasika zay zavatra izay dia lasa
nytenenin Jesosy izy. Mandehana sasao andininy fahafito sika. Mandehana sasao masonao any amin'ny farisy Siloama. Izay atao hoe raha dika ny raina. Sena sasana tany. Dia lasa izy ka nanasa. Dia niverina mahiratra. Manao ahoana izy fankatoavana ny tenin'i Kristy zany. Verifiry ny tenin'i Kristy ato. Manao ahoana fankatoavan'ny olona azy. Dia metraka fantahina isika manao ahoana fankatoavako azy. Fankatoavanao azy. Fankatoavantsika rehetra. Izany tenin'i Kristy izany. Firy amindreo, firy isan-jaton'ireo no ankatoavintsika. Ry havana. Fa ka tena mila zavatra anankiray isika avy amin'ny Kristy. Dia ho arahantsika izany. Tahaka nataon'ilay tovolahy-mpanankainy anankiray, mpampianatra inona ny ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe fantandreminao va ny lalàna, manao ny fijerinao azy. Efa nitandremako hatramin'ny mbola fahakely zany. Teny izy hoe tsisy mipika mihitsy fa tanterako. Marina ny zavatra lazainy fa tsy marina dia niteny Jesosy hoe ny faharoa, fahaefatra, ny fahadimy, fahaenina na ny fahafito tsy voatandrinao tamin'ny fotoana tahaka izao. Azo ty tovolahy ty tandremana zany izy araka amin'ny fomba jiosy. Fa hoy Jesosy hoe disy zavatra iray aloha ianao. Raha te handova fiainana mandrakizay ianao dia izao amidio avokoa ny harenao rehetra. Dia omeo malahelo dia ndao anaraka. Ny dikan'izay zany dia izao. Raha hitady fiainana mandrakizay ianao dia amidio avokoa ny harenao rehetra. Dia andao anaraka fa izany mameanao fiainana mandrakizay. Fa tsy nety izy. Ry havana. Izay le Kristy. No tanterahan'ilay jamba zavatra nasain'i Kristy natao dia nahiratra izy. Fa dia tsika hiverina ny amin'ilay hoe mampiasa zavatra mba hitondra fanasitranana. Ain'i Kristy hoy ato ery am-piandohana, ny miteny fotsiny dia miala ny aretina. Miala ny fahasaponana rehetra, ny klema rehetra. Fa teto Jesosy dia nampiasa zavatra, nampiasa manodidina azy, nampiasa rora sy fieta izy. Dia nampiasa rano, fary. Misy endrika toy izany koa ny amin'izao fotoana izao. Ary natao ty zavatra androany ity ho anao izay any am-pandriana ny hôpitaly na any amin'ny ao am-pandriana ao an-trano na misy aretina izay mety mahazo amin'izao fotoana izao. Tsy fahotana mampiasa fanafody. Tsy fahotana mampiasa ireny zavatra manodidina antsika ireny na ravikazo na zava-maniry sy ny sisa mba hitondra fanasitranana ho antsika. Efa nitenenin'i Kristy izany. Ary izao voalaza ny soratra masina. Fa ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa. Ao amin'ny ohabolana 9:14 no misy izany teny izany. Ohabolana 9:14 dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Eny, ny ratsy fanahy kosa dia nataony ho amin'ny andro ahitan-doza. Tany hoe dia avelan'Andriamanitra iseho koa ny loza sy ny sisa. Fa tsy resaka an'izay tsika amin'ny androany ity fa ny resaka dia hoe matoa nataon'Andriamanitra ny zava-maniry reny. Matoa misy manam-pahaizana izay mikarokaraka voalaza ny Daniela maro ny karoka ka hitombo fahalalana. Dia ny sion fanafody dia misy antony ary sitrak'Andriamanitra no isinondreny. Mety isy eritreritra ary misy diso fanantenana mihitsy mivavaka fotsiny izy dia ho afaka mitazo sy ny paludisme. Tsy ry havana. Efa misy ny fanafody. Efa misy ny vakinina, efa misy ny chloroquine, efa misy ny tsindrona, ny kinimax sy ny sisa rehetra. Mba hanasitrana ny tazomoka. Mivavaka sika dia mino mampiasa ireny. Fa andao dia hamoizana ny aina izany. Raha misy zavatra azonao ampiasaina zany dia ampiasaina. Jesosy manome ohatra araka ny hitantsika eto amin'ny soratra masina izay maneho izany. Jesosy ilay nanao fieta dia nahasitrana izany. Ny resaka fanafody dia voaresaka 1:10 ao anatin'ny ity baiboly ity. Ny teny hoe fanafody. Ao amin'ny testamenta taloha izy dia 5. Ary ao amin'ny testamenta vaovao dia 7.
zao ny voalaza ary teny malaza indrindra. Marika Matio Lioka de hoe hoy Jesosy, tsy ny finaritra no mila fanafody fa ny marary. Jesosy zany dia nakasitraka mihitsy ny amin'ny fampiasana ny fanafody. Ko ny teandroany ity izao. Hiteny aminao aho hoe ny mpitsabo dia mitsabo ihany. Andriamanitra manasitrana. Ny anjaranao dia ny mino izany fanasitran'Andriamanitra izany. Ko mahereza. Aoka ho sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ampiasao izay zavatra ampiasaina, azo ampiasaina rehetra. Tsy midika hoe tsy mino izany. Fa tena mino isika ary tahaka nataon'i Jesosy dia mampiasa ny zavatra manodidina mba hitondra fanasitranana ho antsika. Andriamanitra ombanao ary ao anatin'ny rofinao, ao anatin'ny aretina dia mba hositraniny amin'ny alalan'ireo toe-javatra ireo ianao mba tsy hanana iahy eo amin'ny fiainana. Andesika anondrika aloha hivavaka amaranantsika ety androany ity indray. Hivavaka isika. Ray malala izay tsara indrindra any an-danitra, ray be fitiavana, ray miantra, ray mahatsapa izay mahatery anay. Misaotranao zay satria atoronao lana mandankariva ny amin'ny fomba iainanay sy ny fomba hitondranay ny tenanay tsirairay avy miaraka amin'ny finoana. Ampio zay ino fa ainao atao ny manasitrana dia tsy misy fanafa, tsy misy fanafody ary. Ainao atao ny mahatonga ny aretina ho sitra tsy miody. Kanefa koa dia nasehonao fa misy zavatra azo atao. Tahaka ny feta izay naositra tamin'ny maso sy nalefa teny amin'ny farihy Siloama tamin'izany fotoana izany, nahitan-lejamba, dia mino koa izahay. Fa ny fampiasana fanafody any amin'ny toeram-pitsaboana, ny fandehana any amin'ny dokotera sy ny mpitsabo, dia hitondra fanasitranana ho anay. Ary inonay fa avy aminao ihany zany. Satria ianao mpanasitrana dia kapoka taminao nanasitrana anay, fa mpitsabo sy fitaovana fotsiny ihany ny dokotera sy ny mpanampy azy ary ny fanafody. Ka dia hipetraka ampinoana eo amin'izany fitantananao izany zay. Sitrano izay rehetra miandrandra fanasitranana avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanoana mivavaka. Amen.